avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum, Marisa Caraza, Jumina, Mina Meterna. Manulcha wanao ni vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolitra anao ny vaovao. Tokony ametraka fanambo ny mpitondra isan'ambaratongany anatin'izao fitondrana izao. Ahafahan'ny malagasy 30 tapitrisa milaza fa misy ny fiovana ary misy ny fanavaozana. Nankalazana tao amin'ireny vohitry ny faritra vakina karatra Androany ny fankalazana ny fahazaty taona ny vola malagasy na ny ariary. Ny fanindanalana tamin'ny fametrahana ny maso vaovao ny banky foibe ny Madagasikara fa 140 eto Madagasikara. Vola mitetina 430 tapitrisa dolara Amerikanina no kasain'ny États-Unis omena any Madagasikara hanoanana ny fahavitantena ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara raha nitatitry ny avy ao anivony ny US Embassy. Mitombo hatrany ny olona voan'ny valanaretina Mpox izay mahery ny 500 hatreto raha ny taremarika navoaka ny avy ao anivony ny ministera ny fahasalamam-bahoaka farany. Nataon'ny polisy fisavana ny trano lehibe ny sampana ramisahana ny fifidianana tao Peroa teo aloha. Atao fanady adina mahakasika ny raharaha fifidianana nisy osoka tamin'ny taona 2024 ny tenany. Ny antsipirian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fahampalalam-baovao. Manatitra ny Araba, tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fahampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV amin'ity alina ity. Asainay ampanajana ianao anaraka hatramin'ny farany fahampalalam-baovao. Anomboantsika izany ny matoan-dahatsoratra. Tokony ametraka fanambo ny mpitondra isan'ambaratongany ao anatin'izao fitondrana izao. Ahafahan'ny malagasy 30 tapitrisa milaza fa misy ny fiovana, misy ny fanavaozana. Nandavaka no nataon'ny fitondrana teo aloha fa tokony asaina manampina izany izy ireo amin'ny alalan'ny fampiakarana fitsarana amin'ny mahatanitandalana. Andeo rahantsika ny antsipiriana izay etiny onona saina. Vity ny fiainana teo amin'ny tanora Gen-Z sy ny fitondram-panjakana izay notariny Prime Ministre lehibe ny governemanta. Hita aloha fa afaka naneho izay tao an-tsainy, afaka namboraka izay tao am-pony ireo tanora. Profon'izany ireny teny mahitsy sy teny masika nanoloana ny lehibe ny governemanta ireny. Tao ny voavaly teo ny eo, ao ny andalam-pamahana sy andalam-pamalina, ary misy ireo tsy maintsy miandry ny fanatanterahana azy. Ary isan'ny amaha izany amin'ny ampahany betsaka ny fikaonandoha amin'ny pirenena. Fikaonandoha-pirenena izay samy ambavan'ireo mpitondra amin'izao, ka vao maika manamafy no mahazava-dehibe io fotoana io. Raha nita amin'ireo fanio-kevitra samy hafa avy amin'ny fitondrana fanavaozana, dia ao ilay lakile. Io ilay lakile manoloana ny olana mianjady amin'ity Madagasikara ity omaly, androany, ary hosoroanao ihany koa ny mety olana iseho rampitso. Dikan'izay, feno tokony hisoroana ny tahak'izay amin'ny fikaonandoha-pirenena io. Aleo no mantsy misoroka toy izay mitsabo, ary nenina tsy ao alohan'anatra fa aorinan-datsy. Feno tokony araka izany eo ampikarakarana aty amin'ny volana maro mialohan'ny fikaonandoha-pirenena. Tokony tsy atao kilalaon-jaza, tokony tsy atao ankamehana, tokony tsy atao endrika ivelany, tokony andraisan'ny rehetra anjara, tokony tsy anlihana ankolafin'olona, tokony miainga amin'ny eny fotony hevitra rehetra, tokony avy amin'ny malagasy ary ho amin'ny malagasy, tokony izay tapaky ny be sy ny maro no atao, tokony tsy hisy ny endrika kolokolony amin'ny vantana izany na ankolaka, tokony azava ny fitsipy-talao, tokony hitovy ny rehetra eo ambony latabatra anatin'ny lahadinika. Tokony izay ny fanekena no hivoaka ao ary tsy hanampiana tsy hanalana. Tokony ho ajaina izay rehetra tapaka ao. Tokony ho arahana antsakany sy andavany. Tokony ho famahana krizy io fa tsy hiteraka krizy. Tokony ho izao, tokony ho zatsy, tokony ho zaroa mba tsy ho fotoana very, tsy ho fitsangatsanganana fa tena fikaonandoha araka ny anarany. Eny, mety ef'izay mihitsy fa mba ahiatsihavanana, fititianana ny sosiny tsara ny andrabe fihavanana ka mba miteny. Fa tsy tokony ho fanadiovana izay meloka kosa nefa. Tsy tokony ho fanadonona ny ratsy vitan'ireo nambotra ity firenena ity, izany atao hoe fikaonandoha-pirenena izany,
ka io fa madio mangatsakatsaka ry anona sy ry zaroa fa vita hono ny fikaonantom-pirenena miresaka izay nanao ny tsinety eto amin'ny firenena izay ihany dia any amin'ny fitsarana no mason'izao tontolo izao ary efa tany foana moa hatramin'ny isiny izao fitondrana fanavaozan'izao miandry amin'izay fampiarana ny lalàna amin'ireo nambotra ity firenena ity ny fanasaziana ireo trondro vaventy izay madinika taloha fa lasa vaventy ny volamena andramena tany-panjakana volam-panjakana sy ny sisa sady toa efa nisy fanavaozana ihany koa teo anivon'izay fitsarana izay na ny olona io na ny fomba fiasa oira be fihavanana ka tsondroa mandeha mantsy ny fotoana mandeha ny ora ary tsy mialava ny fepotona fa miafoy hatrany ka taitay roa ny fomba fiteny izay manamafy ny afanganam-pandeha nefa fa tsy mikoropaka fa mijery tsara ny lalakodiavina sa ho diso lalana fa izay tonga ihany mantsy no arabaina ilay vahoaka malagasy mantsy izay no andrasany vokatra ary vokatra ihany vokatra tsara lavitra hoarina tamin'ny teo aloha ampisy fiatraikany amin'ny andavanandrom-piainany reto vahoaka 30 tapitrisa mba amerina izay nalaina ireo nakany tsy azy ary ho faizana tsy hanao intsony ho anatry ny sisa fa tsy olany andro eto isika hitanisa ireo lavaka be nataony teo aloha fa mba asaina tsetsemany amin'izay ihany koa dia ny ankehitr'io tsy hanao lavaka vaovao indray sanatria fa mba andeha amin'ny lala mahitsy satria izay mihitsy ilay andrasan'ny malagasy rehefa mandeha amin'ny lala marina sy lala mahitsy misy ny vokatra tokony ho fanambin'ireo mpitondra no hoe izay malagasy anontaniana dia ahatsapa fa nisy fiovana ho any amin'ny tsaratsara kokoa teto satria izay ilay fanavaozana andrandraina maka izay tandrifiny ny tsiraray manoloana izay matoa andahatsoratra izay fa lafim-baovao makasika ny toe-karena nankalazana tao amin'ireny vohitry ny faritra vakina karatra androany ny fankalazana ny fahazato taona ny vola malagasy na ny ariary ny fandrina andalana tamin'ny ihany koa ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny masivo vaovao ny banky fohibe ny Madagasikara fa 1 eto Madagasikara izay nitrony ny filohan'ny fanavaozana sy ny prime ministre andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay notokana tamin'ny fomba ofisialy androany ny masoivon'ny banky fohiben'ny Madagasikara eto amin'ny faritra vakina karatra sady ihany koa fankalazana ny fahazato taona ny vola malagasy na ny ariary tonga tetỳ an-toerana nitokana ity fotodrafitrasa vaovao ity ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika mivady niaraka tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta izay nitariny ny prime ministre sy ireo solombavim-bahoaka nanome voninahitra ny lanonana anisan'ny mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny toe-karena eto Madagasikara ny banky fohibe hoy ny governora ao anatin'ny fankalazana ny fahazato taona ny vola malagasy ankoatr'izao fananganana fotodrafitrasa izao isy ihany koa ny famoahana boky mirakitra ny tantara ny vola malagasy nandritra izay 100 taona izay ary ho fahatsiarovana ny hetsika amoaka vola vaovao ray alina ariary amin'ny endriny manokana ny banky fohiben'ny Madagasikara izy ihany koa ny fanatsarana ny fitantanana arabola eto Madagasikara amin'ny fanamafisana ny tahirim-bola vahiny amin'ny fampiasana volamena raha ny fanazavana Pakoatran'ireo fotodrafitrasa dia betsaka koa ny hevitra fanatsarana ny fitantanana arabola eto Madagasikara. Izany dia manomboka ny teny ny gouvernement nandritra ny monnaie global week hoe raha ataontsika arivo mo ny vola ariary ambony indrindra. Tsy ny teny mihitsy izy hoe roalina rasa arivo tsy izay fa hoe arivo ny ambony indrindra amin'ny vola ariary. Io ariary io dia tamin'ny taona 20 tamin'ny 18e siècle no namoahana azy voalohany satria inona ny fomba filazan'ny malagasy rehefa mividy zavatra ohatrinona fa inona moa tena dikan'ilay teny malagasy ohatrinona ohatra inona zany hoe isika zany taloha dia nanao fanakalozana entana dia raha te hividy vary dia entana ohatran'inona no ilainao azahoako mividy amin'ny vary io dia izay nambany azy tamin'ny andro nandrena koromerina namoronana ny ariary anankiray dia aveo any sasahana maromaro le izy isy boky hozaraina amintsika moa misy an'io tantara ny vola malagasy io fa ny tena zava-dehibe no atao teto dia amoaka koa zany ny banky fohibe natao hoe vola fahatsiarovana isaky ny firenena iray rehefa misy any zavatra lehibe mitranga ho an'ny banky fohibe dia misy an'izay vola vitsy fahatsiarovana zay tamin'ny 10 taona misy vola fahatsiarovana 10 namboarin'ny banky fohibe amin'ity indray zany vola taratasy izay hozaraina ho ampiasain'ny olona rehetra io vola fanamariana io vola ray alina ariary moa le izy fa misy endriny manokana. Nambarany filohan'ny fanavaozana nandritra ny lahateny izay nataony fa isan'ny vaindondra rano fitondram-panjakana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fametrahana ireo sampandraram-panjakana eny fotony
anton'izao fitokanana fotodrafitrasa izao manana andraikitra lehibe amin'ny fifandraisana ara-toekarena anatin'ny sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny banky foibe ka mametraka azy ho rafitra tsy azo idivirana eo amin'ny toekarena malagasy. Volana vitsy zao tsapa fa niatsara ny lanjan'ny ariary mihoatra amin'ireo vola vahiny ary irariana ny tohizan'izany ho ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika. Raha ny zavabita sy miasa fohy ezaka mbola miandry ny banky foibe indray miresana dia reto no afaka roso tao anatin'ny herinandro maro izao dia raha mahita fa niakatra trano ny lanjan'ny ariary mihoatra ny lanjan'ireo vola vahiny. Irariana ny tohizan'izany ezaka zany na dia fantatra fa manomboka hiditra indray ny fampidirana ny mialatsiny amin'ny teny vahiny ny importation fa dia mbola irariana ny tohizan'izany ezaka izany. Anisan'ny fanamby miandry ny banky foibe amin'izao vanim-potoana savorivory maneran-tany izao kosa nefa ny fanomanana ny enti-manana amin'ny lafiny arabola eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany ho enti miatrika ireo sedra mety hitranga. Etona dia isaorana ny banky foibe amin'ireo ezaka maro entiny ao anatin'izao vanim-potoana fanavaozana izao ny fametrahana ity ratsamangaiky atao Tsirabe ity dia fanomezan-danja ny vahoaka ety fotony amin'ny fizarana sy fakakevitra satria ny vola dia mahakasika ny rehetra ary ny toekarena no fototra mampiodina ny firenena. Mirary soso fambiazana ao anareo ny tenako ary makahery anareo tsy kely soroka mitondra fanavaozana sy fanatsarana hatrany hikatrana ny tombontsom-bahoaka sy ny tombontsom-pirenena fa izahay eo amin'ny fiadidiana ny fanaovazana repoblika dia manome toky anareo ny fahavononana iara-iasa andro aman'alina raha mbola resaka tombontsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy no resana. Taorian'ny fitokanana tamin'ny fomba ofisiality maso vovavaon'ny banky foibe eto amin'ireny votry vakana karatra ity nisy ny fakakevitra mahakasika ny vola ariary izay natao tao amin'ny oniversité ny vakana karatra ny tolakandro teo tanjona ny hoavin'ny fitantanana ny vola eto Madagasikara. Iverenantsika ny lafim-baovao mahakasika ny fanehoan-kevitra politika tsy hamany olana eto amin'ny firenena ny firosoana amin'ny fikaonan-doham-pirenena amin'ny endriny io hoy ny antoko teza saritsarina fikaonan-doha ho anjakan'ny torapo io ka tsy ahafahana miresaka sy mandray fanapahan-kevitra amin'ireo teboka tsy mampandroso sy niteraka krizy miverimberina teto amin'ny firenena hatramin'izay. Ny antoko teza izay nametraka teboka efatra goavana ho vahaolana manoloana ny zavamisy izay diavin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ivrisara no mitondra ny antsipriany mahakasika izay. Mandeha ilona ny fanavaozana kasay napetraka eto amin'ny firenena raha tsy miverina amin'ny fijerena ny fototrolana nampaharitra ny firenena sy niteraka ny krizy miverimberina ny fitondrana fanavaozana. Lohalarina ny seni natao hikarakara ny fifidianana madio sy mangarahara saingy nampanjakana ny hosoka sy ny alatra rehetra tratry ny tsindry. Eo koa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no heverina hitsararaka ny fahamarinana kanefa nanalavitra ny rariny sy ny hitsiny rehefa voabaiko n'ireo nampindramina ny fahefanana. Ny andraisana fanapahan-kevitra makasika ireo rafitra tsy nahomby ireo no isan'ny nanarahan'ny tanora ny kolonely Mikael Radrianirina sy ny antoko teza ka fotoana izao hijerena izany miaraka amin'ny fandravana ny anteny miera-pirenena. Betsaka ane ny asan'ny Assemblée nationale fa tsy nataon'ireo na ray ataoko hoe ray fotsiny angamba dia mifandaniana lalàna fitaterana manao tatitra amin'ny vahoaka mba nanao ve ireo manao enquête parlementaire mba nisy ve 36 kilo volamena reny very nisy ve nisy any amin'ny 300 anoany 4 napidiriny kami vital teto amin'ny firenena izy reny ina to tsisy ny giadra mihitsy amboamboarina fotsiny aizany enquête parlementaire tokony atao tamin'ireny. Ny asan'ny député ihany koa manao mise en accusation inona ny mise en accusation mba natao teto izy ambany toriny député fa olo masina daholo ny teto ozy ireo député ireo hatramin'izay ka hatramin'izao tsisy dia zany no tazomina. Tsy vahaolana manoloana ny zava-misy ihany koa ny fikaonan-doham-pirenena ka sain'ny fitondrana tao amin'ny endriny io ho hiatrany ny fanazavany ny antoko teza. Fikaonan-doham-pirenena ho anjakan'ny torapo io ka tsy hisy hevitra mafonja hivoaka azo raisina hamoahana ny firenena atao anatin'ny krizy politika, ekonomika sy sosialy ankehitriny. Adevitra be ihany koa ny fandraisana anjara anatin'ny fikaonan-doham-pirenena ity ka ho sarotra ny fandrindrana azy sy ny fankatoavana ny hevitra hivoaka sy ho tapahana ao anatin'izany. Tokony natao programme de redressement socio-économique d'urgence pour 2 ans
satria izay ihany no nyteneninao. Ny faharoa manao assainissement de la vie nationale ka tsy ny ministèren'ny justice fotsiny no manao an'izany fa leo herivelona rehetra miara misy alahy mamoaka hoe reto ny olona tokony hotsaraina. Ny fahatelo mametraka ny fandriampahalemana eto ary ny fahaefatra débat be mikasika ny règle de jeu de la démocratie zay manokana tsy mihino an'io concertation nationale bidon be io satria zao vao nanao concertation ana tanora zao de reo ASVM sy ny fromo ny tena be deabe tao ny timony mba nyteny ravalomanana hoe anankiray fotsiny ny akamarony ny parti politique salamana tsy nisy mba natsona fa de politiciena fotsiny izy de zany hoe inona ny zavatra omby amin'izany eto ary indrindrandrindra no conférence nationale ataotsy hoe torapo be hatrany afokotany sy ny sisa mavesatra be zany. Raha ny fomba fijerin'ity mpitarika toko politika ity hatrany isan'ny tokony efa irosona ihany koa ny adevitra mikasika lalam-panorenana sy ny rafitra ara-panjakana ho apetraka eto amintsika ho tohizana amin'ny fanjakana tokana na ny état unitaire sa ny fanjakana fédéraly na ny état fédéral. Adevitra efa niainga fa hatan'ny tranga ny krizy 1.7 sy ny taona 2024 izy ireo ka vao maika tokony ho resana amin'izao kiondalana vaovao lalovan'ny firenena izao ho hiatrany ny antoko-teza. Mbola makasika izay raha-pirenena izay hatrany toy ny hetsiky ny zenjed manamafy ny tokony amoahana ireo tanora mbola tazomany amin'ny mpitandron'ny filaminana ireo tanora zenjed raha toka noho ny fitakina sy ny fanehoan-kevitra andalambe no anenjehana azy ireo ho ny nambaran'ireo teny ambojatovo ho an'ny androany vonina ny ifampiresaka amin'ny fitondram-panjakana ireto farany raha ifantoka amin'ny fitakina izy ireo ny edinika izay atao. Rina Fitiavana no mitondra ny antsipiriam-baovao mahakasika izay. Taorinina mitsorana Anirzo ZNZ izay napetraka eo ambany fanaramason'ny fitsarana mbola mitohy ny fanadahadiana atao amin'ny karinina sirija eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana. Eo anatrehan'izany nanohy ny hetsika fanerana ho fisintomana lakilosy manoloana ny fitakina izy ireo tanora ZNZ androany teny Ambohijatovo. Izy ireo zay nanamafy fa tokony omena fahafahana malalaka ireo tanora mbola voatazona raha toaka ny resaka fitakina sy fahafahana maneho hevitra andalambe no iampangana azy ireo. Izay moa zany tsy de tena miditra na manao pression amin'ny atao hoe pahalalana moa zany araka ny efa nitenenay hatrany ambolohany foana hoe raha noho ny tolona raha noho ny fitakina zay natao ny isamborana an'le ankizy de aleo izy ivoaka satria efa ny fanarana teny kianja fa ny fahalalahana ny zava-dehibe indrindra de ny amin'izay lafin'izay ihany nefa ny mbola tsy fantatra zay tsy mpanao ankety tsy fantatra izy hoe mbola teny hitazomana anazy ry zareo raha teo koa tsy mbola miteny mazava hoe inona le mbola antony tena hitazomana anazy fa de zay aloha de mahatokony fahendrendry zareo fa raha ohatra kosa ao azava tsara hoe raha resaka mbola le fitakiny ity nitazomana an'ireny namanay ireny de tena tsy azona ekena velively. Tsy anisan'ireo tanora namaly ny antson'ny Prime Ministre teny amin'ny lapany Mahazorivo omaly ireto tanora ZNZ nanao hetsika fanerana teto Ambohijatovo androany ireto tsy mbola tanteraka ny fitakina teny an-kianja makasika ny fanovana rafitra raha ny fanehoan-kevitra voaray vonina ifampiresaka amin'ny fitondram-panjakana izy ireo raha toaka momba ny fitakina izy ireo izany raha ny fanazavana. Aleo azava tsara eto foana zahay isaka sabotsy fivoaran'ny tolona moa de miandalana eny ihany rehefa atreto aloha zany mbola hitanay ihany hoe misy ihany le fianonanay eo anivon'ny fitondram-panjakana ary aoka ho azava mbola verina omben'ombeny ny vahoaka malagasy rehetrarehetra izahay tompoko tsy hanonga-panjakana zay tsy mbola niteny mihitsy tsy vonina ny resaka na izao zavatra zao ary ny azo lazaina hoe fomba firesahana eny eny izao ataona izao fa rehefa tonga ny fotoana mazava tsara ny fiantsoana de tonga zahay tsisy olana ho an'ny Madagasikara neny anaovanay azao fa tsy hoe ho anay. Tsy aiviny efa nilaza ny filohan'ny fanavaozan'ny Republikan'i Madagasikara fa tsy mbola afaka mandrava ireo andrim-panjakana ireo ny tenany amin'izao fotoana ho fanarahana ny didim-panjakana noraisiny HCC izay manaraka ny lalam-panorenana fa miandry izay ho tapaka amin'ny fikoanan-doham-pirenena ary izay fenkevitra ivoaka aveo no tondrozotra hitondrana ny fanovana rafitra sy rosoana mankany amin'ny Repoblika Fadimy eto amin'ny firenena. Ny fikoanan-doham-pirenena izay efa ao anatin'ny laharam-pahamehan'ny politika ankapobeny ny fanjakana ho any amin'ity taona ity ka andrasana ny daty voatondro anaovana ny fioanam-be-pirenena andravonana ireo fenkevitra sy
handraisana fanapahan-kevitra farany momba ny fanavaozana apetraka eto amin'ny firenena. Eo ambonin'izany nisy androany ny etsika fanairana nataony ZNZ raha hitany mpanarabaovao ny henany isan'ireo mpandray anjara ho arina tamin'ny etsika teo aloha. Mbola ny raharaham-pirenena sy ny tontolo politika eto Madagasikara izay hatrany eo ampiandrasana izay fanenjehana sy didy fampisamborana iraisampirenena any Andrajoelina ny rehetra amin'izao fotoana izao. Enim-bolana tio aoriany ny nijoroany ny fitondrana ankehitriny. Mifanindry andalana amin'izany ny fandraisana fepetra amin'ireo firongony izay mbola maro ny miriary nefa isan'ny nambotra ity firenena ity na tamin'ny kolikoly izany na tamin'ny fanondranana ny harem-pirenena. Ilaina fanafainganana ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny firenena ialana amin'ny tsy maty manota sy ny fieverana ho ambony lalàna. Andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Ny firongony amiko dia ireo rehetra ny ray petsapetra tamin'ny famotena ny harikarenany vahoaka malagasy. Ireo rehetra nahatonga izao fahasahiranana lalina amin'ny vahoaka malagasy satria nisy teto zany fanodikodina volam-bahoaka zany, fanodikodinana harem-pirenena zany. Ka amiko ireo no atao hoe firongony. Diso ny filazana fa ireo teknisiana rehetra izay niara-dalana tamin'ny fotoana ny fitondrana teo aloha dia ho raisina ho fahavalo sy ho firongony daholo. Aoka haovaozitsika aloha ny toe-tsaina mba hiala amin'ilay toe-tsaina manipulen'ireo mpanao politika taloha zay mbola manana ny tongolon'ny Egypta. Mankahery ny fitsarana ho ary mandrisika azy ireo hanatsara bebe kokoa ary hanamaika bebe kokoa ny fanenjehana reo tsy maty manota reo mba hampiverina ilay fitokisan'ny vahoaka zay efa somary simba teo aloha nohony zay kolikoly sy zay nohony tsindra zay. Vola mitetina 430 tapitrisa dolara amerikanina nanokasain'ny États-Unis omena ny Madagasikara hanoanana ny fahavitantena ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara raha nitatitra ny avy ao anivo ny ambasady amerikanina. Mila fotorana mazava tsara ny mahakasika ireny famatsim-bola ireny tsy ampitombo ny fahavoazana efa misy hoy kosa ny mpanao politika manoloana izany. Tokony ho sarotiny ihany koa ireo teknisiana eto amintsika raha anao ny négociation d'accord de crédit. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay etiny Entsora Soary Malala. Ikasany hanome vola mitentina 430 tapitrisa dolara amerikanina anoanana ny fahavitantena rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara sy ny fahaizana miatrika ny aretin'ny findra États-Unis raha nitatitra avy amin'ny ambasady ny États-Unis eto Madagasikara. Raha ny famatsim-bola ho an'i Madagasikara hatramin'izay ny 700 eo ihany no voatokana ho an'ireo vondron'olona kendrena manokana raha ny fanehoan-kevitra ny mpanao politika raha tsy laza fa tsy nihita amin'ny andro ny Covid-19. Tokony ho sarotiny ihany koa ireo teknisiana eto amintsika ao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao raha hanao négociation d'accord de crédit ka izay tena asony vahoaka no jereny fa tsy izay ampitombo ny trosa efa misy vokatry ny fitondrana teo aloha raha ny fanazavana hatrany. Ny famatsim-bola raha mijery ny accord de crédit amio dia shaiky ataontsika hoe 60% amin'iny verina amin'ny arzareo fa 40% ka mety tena lasaka amin'ny population cible ny frais d'expertise, frais de consultance, ny ena azafagnana ny chef de projet sika regny, ny fonctionnement regny tena vola be zany lasa amin'regny daholo zany. Agny amin'ny 40% tena tonga any amin'le zavatra tokony atao roatra anao barrage ianao dia vola zany dia vola be fotsiny misoratra eo hoe ireto amin'ny développement agricole nefa sy firy ny tonga agny. Dia akoatran'izay koa misy koa natao hoe aide liée raha anao zany meno mpamasy vola anao ka hividy fitaovana sy mesahanany no mividy fitaovana dia lana amin'io ny vola sika io aloha sagnomezasika olo fa asika koa indraindray ny tena ohatrany manao an'iny raha anao ministre ka tenen'ny bailleur de vin mahafinaritra iny dikan'izay zany dia le manarakaraka fotsiny manao dia oui magnaiky fotsiny. Tsy ampy ny fanaovana audit eto amintsika izay natao ambany zavatra hatramin'izay ka mila imasona amin'izao fitondrana fanavaozana izao efa zava-dehibe ny nanaovana ny cour de compte izay irina ny hitohizany fa tsy ho vitavita ho azy amin'izao fotsiny. Soratra hoe lana ry ny ampany lehibe lana amin'ny fonctionnement na amin'ny expertise na amin'ny consultance reo koa kelikely azy io koa mba tokony ho ampiasainy sara fa sy misy le tsy ampy le audit teneninao teo zany. Ohatra ianao zereo fotsiny zany tamin'ny fond Covid regny aiza daholo megny regny 4 double cabine regny sy hitanao ne tsy mba misy traçabilité regny hoe arika izy lasa ry amina comptabilité matière
ny générateur d'oxygène regny aiza regny mba tokony naparitaka lefa vita le raha fa misy sa isola misy hôpital privé any clinique privé ny mahazo anazy fa sy tia mifazakana ty zay zany tokony ho aragna ohatran'izay koa le isaoragna moa ny anina teo mba efa nahasananao izy zao ny cour de compte egnany hoe mba hitoy io araky ny lalàna sy ny fitsipika arabola tokony ho tsinjaraina sy ampiasaina amin'ny tetikasa voafaritra toy ny fampandrosoana ny fototravitrasana ny sosialy ireo vola azo avy amin'ny mpamatsy vola na izany ilaina hatrany ny fanadihadiana arabola azahoana antoka fa tena tonga amin'ny tanjona nokendrena ny vola tsy misy fanodikodonana na kolikoly ary ara-dalàna ny fitantanana natao ary tsy misy tambiny na ampitombony fahavoazana efa misy manana anjara toerana lehibe amin'ny fanamarinana ireo fandaniana ireo ny fitsarana momba ny konty sy ireo rafitra fanaraha-maso hafa dia iny ihany koa ary tompoko lasy tompoko vavy ny antsika amin'ny saity vetivety teto anatin'ny dokam-barotra epitatsika any anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao amin'ny ity alay ity manasanao tsy saraka amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV. Course solidaire La Vache qui rit. Le 26 avril 2026, courons ensemble. Rendez-vous au parvis de l'Hôtel de Ville. Une participation, un don pour l'hôpital Mère et Enfants d'Amboumiandre. La Vache qui rit, parce que c'est bon de rire. Face à la crise mondiale de l'énergie, choisissez le kit antidélestage ou l'autonomie totale. Grâce à des panneaux solaires haute performance, bénéficiez d'une production optimale. Avec ZK-Digimax, découvrez une technologie nouvelle génération, modulaire, simple et surtout sans câblage encombrant. Une énergie fiable et entièrement contrôlée. De 5 à 125 kVA, en monophasé ou triphasé, pour tous. ZK-Digimax, distribué exclusivement par TED. Une multitude de solutions. L'une d'entre elles est faite pour vous. Itanao tivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jumina ny goût tegna naturel tsy piraty fa tegna réel parfum orange fraise et coco sy parfum maro isan-karazany Jumina avy agny Europe an'le tegna top Jumina mety aminà Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin ho anakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matatsy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varalina fa misy revo zay ity Week-end cadeau connecté ao amin'izay
Ny 5 ka hatramin'ny 9 aprily nividiana fast premium misy antso 10 000 ariary 100 SMS 350 méga dia mahazo cadeau Netweek 5000 misy 1,2 gigabe zao. Aza Timewa toi dia Netweek 10 000 misy 3 gigabe zao nomena ihany la zay le mify amin'ny vidiny 10 000 ariary fotsiny. Tidjuni dièse 322 étoile 91 dièse. Foire pro-hygiène et cosmétique du 30 avril, 1er et 2 mai au Stade Barré à Mamassen. Vente expo des produits d'hygiène, de propreté cosmétique, nettoyage et du bien-être avec plus de 100 marques. Profitez des diverses promotions jusqu'à 50% et tentez de gagner le gros lot. Voyage tout compris pour 2 personnes à Manambat et d'autres lots. Entrée gratuite. Sponsor, VAO, Spécial, Impec. Partenaire, Nickel, Extra Propre. Infoline 03707 447 01. Partenaire média, Cool TV, Cool FM. dia mbola terina trano ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa ho an'ny fahampalalam-baovao amin'ity alina ity hanomboantsika izany ny tontolo ny toe-karena hampiroboroboana indray ny siam-piariana hasy ao amin'ny faritra atsimo andrefana rehefa nitsipozipozy izany nandritra ny taona maro ireo asa miandry ho fanarenana ny lazany ity akora izay nahafantarana ny tolo iray ity sy ahafahana mamaly ny filana eo amin'ny tsena iray sampirenena. Andeha rahantsika ny antsiporim-baovao makasika izay entiny onona saina. Hovelominy indray ny siam-piariana hasy na coton izay isan'ny nahafantarana ny faritra atsimo andrefana hatramin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany. Eo ny fanamby fa olana maro ihany koa no ilana famahana ahafahana mampiroborobo ity volamena fotsy na or blanc mampalaza ny toliara ity. Misehatra ny fambolena ny fampitsahan'ny biby izay manimba ny voly, eo ihany koa ny fivaovan'ny toetrandro izay mampiena ny tambokatra na ny rendement ary ny falafosany ireo anampamokarana ihany koa izany. Anisan'ny mahatonga an'izay fiainana izay koa zany ny tsy fisian'ny orinasa izay lehibe izay manosika an'ity siam-piariana ity toy ny nisy tamin'ny andron'ny asima. Ankoatra ireo olana ihany koa ny fisiany elanelany eo amin'ireo tany-tsasy sy ireo mpanangom-bokatra tsy ampy ny serasera sy ny fampifandraisana azy ireo ka mampitombo ireo karazana panera. Ny tantsaha matiantoka noho ny vidin'izany ambany, ny mpanangom-bokatra miembotra noho ny vidin'izany ambony ka ireo panera no mahazo tombony. Hasima na asina malagasy no isan'ny orinasa lehibe nitrandraka ny asa teo aloha izay nahavita hatrany amin'ny 5,000 sy 2,000 taona ao amin'ny faritra atsimo andrefana. Ny katona ny taona 7 sy 2,000 ka nanomboka teo ny alefa ny lazan'izany hasy teto amintsika izany. Nisy ireo fiapetra samihafa noraisina taty aoriana narahin'ireo didy amandalana fa olana ny fampiarana sy ny fanajana izany. Tsena iraisam-pirenena no kandranina amin'izao fiverenana amin'ny fampiroboroboana ny siam-piariana hasy izao izay iarahan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina misalahy. Ahitantsika fidinan-kely ny cours ny coton au niveau international dia izay no mampatonga antsika foana ny mandray ny défi na koa ny fanavaozana ao anatin'ny hoe mila mamicréer an'izay valeur ajoutée izay foana tsika mba ahafahan'ilay vokatra ondrantsika eo anivon'ny izany tsena iraisam-pirenena izany mba miamitombo kokoa ny santana izany. Dia araka ilay niteneniko teo fa maro ireo sehatra eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena no afaka anondranana an'izay asa izany koa ny lanjy azo anatin'izany ohatra ny eo anivon'ny Union Européenne izay tena misy fiara-miasa akaiky amin'ny Madagasikara. Siam-piariana tena mampiasa tantsaha-pitsaka tokoa ity siam-piariana ny azy ity indrindra fa ireo vehivavy ka ataon'ny fitondram-panjakana vahindohan-draharaha ny fameloma maso indray an'io siam-piariana io satria isika moa zany dia anisan'ny firenena lehibe mpamokatra asy tany aloha ary mbola afaka niverina ho firenena lehibe mpamokatra asy ihany koa isika. Misa ianina ireo orinasa na mpandraharaha miasa ao anatin'ity siam-piariana ity amin'izao fotoana izay ahitana mpisehatra manodidina ny 5,000 raha ny fampitambavao voaray. Eo anelanelany 500 hatramin'ny 900 sy 500 kilao isan'ny hektara eo ny vokatra azo raha tato anatin'ny folo taona farany eo amin'izay fambolena asy izay. Ankoatra ny fanofanana ireo tantsaha sy ny fampitaovana, hirosona ihany koa ny fanitarana ny velara-tany ambolena azy ka tany mirefy 2,000 sy 2,000 hektara no anatanterahana izany eo amin'ny distrika ny Toliara faharoa. Eo ny fampitombona ny famokarana fa viana ihany koa ny ahafahana manodina izany eto amin'ny toerana ialana amin'ny fanondranana amin'ny vatana ny akora fototra.
fanamby lehibe izay tokony atao fanohitra raha tiana ny anandratra ny toe-karenany amin'ny faritra atsimo andrefana. Fepetra lehibe amin'izany ny fahavononana anaraka ny fenitra manomboka any amin'ny fambolena ahafahana mamaly ireo fepetra takiny ny tsena iraisy zampirenena. Lafim-baovao mahakasika ny tontolo ny fahasalamana eto Madagasikara, mitombo hatrany ireo olona voany valanaretina mpox izay mahery ny 500,000 hatreto raha ny taremarika navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka farany araka ny taremarika. Mila amafisina araka izany ny fepetra fisorohana ary toizana trany izay fanarahana ny fepetra izay. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay entiny rina fitiavana. Tao anatin'ny efa bolana nidiran'ny valanaretina mpox teto Madagasikara, izany hoe nanomboka ny 12 Desambra 2024 hatramin'ny 12 Aprily 2024 misy 520 ny tranga hita ka 420 ny tranga voamarina fa voan'ny valanaretina mpox. 250 ny tranga ina raha toko 227 ny sitrana ary 3 ny olona namony ainy hatramin'izao. Tsy tokony mandrimandry manana aretina isika hoy ny mpitsabo fa mila amafisina ny fanentanana amin'ny fepetra fisorohana sy fiarovana ny fifiezana ny fiparitahany. Antatsika hoe virus ilay izy tena arety mifindra dia ny hery fiarovana zany mila hatanjahana ao anatin'ilay izy. Eo ihany koa ny resaka fanentanana zany fiarahamientantsika rehetrarehetra. Raha ohatra ka efa nahita tranga na efa tratra ianao dia tena hoe tsy hoe akory hoe andeha hanaparitaka azy fa tena mijanona ao an-trano, arao tsara ny toromarika rehetra izay nomen'ny mpitsabo, atao ny fahadiovana, misasa tanana, mirano sy ny savony matetika, aza tia mifanakalo hoe lamba na fitafiana amin'ny hafa ihany koa, dia mandroa isan'andro koa indrindra fahadiovana daholo zany rehetrarehetra ny fanentanana antsika zany amin'izay hoe ny fisorohana izay sy ny fanamafisana ny hery fiarovana. Tsy mbola tratra reto ny tanjona amin'ny fanaovana ny vaksiny hatreny amin'ny 4 lisa andiany voalohany raha toka latsaky ny iray alina ny vita vaksiny raha ny tatitra farany nomeny ny ministera. Fepetra iray fiarovana amin'ny ity valanaretina ity ny fanaovana vaksiny ka tokony hisokatra amin'ny sokajin'olona rehetra ny fanaovana vaksiny. Dia indraindray somary variana ny olona dia etona zany izay hoe manentana izay mihitsiny ho atsika rehetra, indrindra moa zany ho anivon'ny mpiasan'ny fahasalamana, ho an'ireo rehetra izay hoe tokony hanao tanteraka an'izay vaksiny izay dia mifanentana isika hoe ny vaksiny akory tsy mahafaty fa tena manampy amin'ny hery fiarovantsika miaro, na efa voany arany ianao na efa voa azysika dia azo atao tsara mihitsy ny manao vaksiny. Dia efa misy eto amintsika ireo centre de vaccination zany, site de vaccination raha ohatra hoe ny eto Analamanga manokana zany dia ny anivon'ny CSP2 maromaro moa izy fa tsy hoe ho tany saina eto fa andaontsika hifanentana. Jaivona efa mianaka amin'ny faritra manerana ny nosy ity valanaretina mpox ity ka any amin'ny faritra boeny an-trano no maro anisa amin'ireo mitondra azy. 270 ny tahany olona voany tamin'ireo nanaovana fitelina. Lafim-baovao mahakasika ny tontolo ny fahasalamana izay hatrany sy ny tontolo ny fitsaboana mitaraina ireo mpianatra mpitsabo sy mpampivelona ny voaka avy ao anivon'ny ifirpa ao Toliara noho ny tsy fandraisana ny fandraisana azy ireo mpiasa-panjakana ny afirpa manerana ny anosy hatramin'izao fotoana izao. Miantso ny fitondram-panjakana sy ny ministera izay tompona ndraikitra izy ireo hanafaingana ny fanatanterahana ny fampanantenana izay natao azy ireo. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay etiny Bonhomme Élysée. Ny taona 2024 no nisy fandraisana ho mpiasa-panjakana farany ho an'ireo mpianatra nivoaka tao amin'ny IFIRP na ny Institut de Formation Interrégional des Paramédicaux. Tombanana ho manodidina ny 524 ireo mbola tsy voaray hatramin'izao. Magataka ny hanafainganana ny fandraisana ireo efa nomena toky izy ireo ary mitaky ihany koa ny andrahisana ireo mpianatra rehetra na vita fianarana sy nivoaka avy eo anivon'ny IFIRP. Efa maro ny dingana nataonay fa saingy mbola tsy nahazo vateny mahafa-po zahay hatramin'izao. Manoloan'izany dia manao antsoavy zahay sorton IFIRP izay miisa 524 miandry ny fampidirana ho mpiasa-panjakana ny mba hanafainganana ny décision amin'ilay poste budgétaire 500 sady mba ho an'ny IFIRP ihany ary koa takinay ny fampiakarana io poste budgétaire io amin'ny LFR 2026 satria
izahay dia nanao engagement décennal tamin'ny fanjakana ka tsy afaka mandray anay hiasa ireo société privé izay misahana ny fahasalamana. Nanamafy ireo mpianatra mpitsabo sy mpampivelona nivoaka avy eo anivon'ny Philippe Touliard fa tokony hatao rafitra maharitra sy ara-dalàna ny fandraisana azy ireo ho mpiasa-panjakana sady tanterahina ao anatin'ny mangarahara sy fitovian-jo tanteraka. Manantena ny valin'ny mazava avy amin'ny fanjakana izy ireo manoloana izao fitakian'izy ireo izao. Tontolon'ny fifanankalozan-kevitra olom-pirenena mandray andraikitra ho an'ny fampandrosoana maharitra tanora vita fiofanana manaja ny soatoavin'ny siombonana. Io no nifantohan'ny fifampizarana ny arahan'ny mpianatra ny Université ny Mahajanga sy ny avy ao anivony ny vondrona ny fikambanan'ny ADC sy ny SMM ary ny Saint-Pidou androany tany Mahajanga. Andeha arahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay etin'ny Christian Andria Mahery. Tanora mandray andraikitra tsy ho vesatry ny firenena fa afaka mitondra anjara biriky manoloana ny famolavolana ny hoaviny no tanjon'ny fifampizarana omena ireo mpianatra ty amin'ny anjerimanontolon'ny Mahajanga ka ny lafin'ny mahaolona sy ny tontolon'ny asa no ny fantohan'ny fifampizarana izay tetezana iray hiampitana izy ireo aorian'ny fianarana izay ataony. Ilay fahatsiarovan-tsaina amin'ny hoe fepotona na sahalan-taona tokony andraisana andraikitra dia mametraka olana eto amintsika. Mihevitra ny fiarahamonina fa na dia efa mpianatra ny anjerimanontolo ara dia mbola heveriny hoe mianatra ihany no asanareo. Nefa ny ray aman-dreny any an-trano efa manilika an'ireo zanan'ireo efa nampianarina ianao fa miasa amin'izay. Noho izany misy tontolo sy trangam-piarahamonina mifanohitra tsy maintsy vahana ato amin'ny anjerimanontolo ka dia ireo entin'ny fikambanana ADC ireo izao no vahaolana voalohany hita ka atolotra ny mpianatra satria sady manokatra lalana azy amin'ny fahafantarana ny tontolon'ny asa no manamafy amin'ny ambaindain'ny mpiofanana izay niraisiny aty amin'ny anjerimanontolo. Fa misy filan'ireo mpianatra ireo tsy maintsy raisiny mpampianatra université an-tanana. Efa hita izany ary iainana izany amin'ny alalan'ny fanampiana azy ireo amin'ny fanirian'izy ireo te hiova, amin'ny fanirian'izy ireo te hanova ary amin'ny fanirian'izy ireo te hiantsehatra amin'ny fiainam-pirenena ampanjaka ny siombonana. Olom-pirenena mandray andraikitra mandany fampandrosoana maharitra teny filamatra ny entin'ny fampizarana tamin'ireo mpianatra niarahana tamin'ny ADC sy ny SMM izay nahitana solon-tena ny syndicat ny Saint-Pidou nampafantatra ny tontolon'ny asa eo anivon'ny sehatry ny faditseranana. Vao vita ny fianarana dia amin'ny sehatra arak'asa zay vao eritreretra hitondra fiovana izay fa dieny mbola aty amin'ny sehatra ny fampianarana dia efa tokony hisy izay zavatra izay somary tsy dia tia loatra raha fa mbola tokony hoe hiditra lalindala koa na dia mbola tsy mianatra mihitsy raha fa mbola zaza ary izy dia efa tokony ampianarana sady an'izany resaka fahaiza miaina izany fahaiza mitondra tena ary hitondra fiovana eo amin'ny tokantrano izay misy anazy na fiarahamonina izay misy anazy. Feno hipoka ny efitrano nandraisana ny fifampizarana izay hitarafana ny fifantohan'ireo mpianatra te afantatra bebe kokoa ny loha hevitra no safidinina na roso azy ireo. Ny fifampizarana izay ataon'ireo fikambanana ADC aminay mpianatra aty amin'ny anjerimanontolo dia mitarika anay ho mpandray anjara ao anatin'ny sehatra ny asa sy ny amin'ny fiainam-pirenena izay hamaritra ny hoavinay rehefa miala ato dia isoragna ireo izay tonga nandray anjara mavitrika amin'izany fampizarana zay na amin'ny mpianatra zay dia mankasitraka. Ireto mpianatra ireto indray no mitondra fifampizarana any amin'ny sehatra misy azy avy ankoatrany mbola ho tanterahan'ireo mpampiofana amin'ireo sehatra hafa amin'ny mahamandany fampandrosoana maharitra ireo olom-pirenena voahofana mitandro ny fanajana ny tombotsoa-imbonana. Andriamatatra tanàna irentsika ao anatin'ny zanam-pandarina fantaro amin'ny tianio ity akoatra ny fisina ady vorobe amin'ireo toerana manodidina isan'ny toerana mbola ahitana lavabary maro fiafianana tamin'ny andron'ny fanjanahantany ny tanàna n'Andranovelona ampanataovana amin'izao fotoana izao. I Andranovelona izay iray amin'ireo sakelitany mandrafitra ny fokotany na ampanataovana ao anatin'ny commune sy distrika n'Ambohidratrimo tsy ahitana afa-tsy fianakaviana iray. Araka izany ny makasika ny tanàna n'Andranovelona fokotany na ampanataovana Ambohidratrimo indray no entina amintsika ao anatin'ny zanam-pandarina fantaro amin'ity anio ity. Andeha rahantsika ny antsiprian'izay miaraka amin'ny Daniela Minoarso.
Iray amin'ireo sakelitany mandrafitra ny fokotany am-panatovana anatin'ny komuna sy distrika Nambohidratrimo ny tanàna Andranovelona. Raha ny tantara, nisy fianakaviana iray nitatitra rano avy amina loharano teny Ambohitra, nanaovana tamboho sitrano ny tolo tamin'izany fotoana. Tamboho sitrano izay vita avy amin'ny fotaka miaro atody avokoa, izay niforona ny tanàna eto Andranovelona. Tanàna iray izy ankehitriny ary mbola ahitana vorobe amin'ny manodidina, lavabary fiafelana tamin'ny andro ny fanjanahantany. Na izany aza, tsy misy afa-tsy fianakaviana iray, ray aman-dreny, zanaka, zafikely, zafiafy no monina eo amin'ity tanàna antsoina hoe Andranovelona ampanantovana ity amin'izao fotoana. Anton'izany raha ny fanazavana ny fandosiran'ireo razambe sasany tany aloha, ny azo ny fatra hafa tamin'ny andro ny fanjanahantany. Le razambe taloha zany no mipetraka teto. De nisy le tamin'ny tseko 47 sa inona le nandosira amponina le hoe misy vazaha manafika de lasa nitsoka tany Tamatavy daholo zany le ohatran'le ponina, le ponina le lehibe teto e. De lasa nakany Dego, Tamatavy, ohatr'izany lehibe teto zany. De any zao mbola misy fianakaviana nge ary any ny Dego any. De nampatonga an'ireny le hitanao bebe lavabary zany ety. Ohatrany hoe tsy haiko aloha fa zay ny tantara henoko a. Ohatrany hoe fiafianan'le olona taloha le tamin'ny misy ny ady lehibe taloha reny zany. De manao an'ireny lavabary reny zareo de ohatrany hoe miafina any zany ny olona. De lefa le lambany any le nitsoka nandositra tany Tamatavy reny. De ohatrany hoe tany daholo zany zareo. Ohatran'izay le izy. Io tranona io zany raha dinihana efa 100 taona mahery. Nitsanganan'io tranony tolo fa zao se vao manavao. Izay nanavao io. Raha izay eto aloha zao raha mponina manodidina kely anay eto. De izay menakavy zany aloha ny eto hoe zanako faralahy de faravavy de zay de Sara. Zay zany zay no eto. De meta eto tsy misy andriva ndray ohatrany efa faritra tsy matao-dazy. Ohatr'izay zany. Ohatrany hoe zay ihany zany mbola eto aloha. Mbola mitazona ny fomba malagasy, ny faty sy ny sisa navelan'ireo razambe ny fianakaviana sisa tavela, monina amin'ity tanàna Andranovelona ity raha ny fanazavana trany. Fa mato napetraka ireo razambe tany aloha no miambina ny tanànan'izy ireo, fady nidirana alika ihany koa ny tanàna tamin'izany fotoana. Nisy fadifadiny zareo taloha zany teto, tsy azo ampidirana alika. Zay zany ohatrany hoe faritra de Kosoa moa zany efa nasiny an'itony faritra de ao. De niomba moa ao. De ny alika zany ohatrany hoe tsy nahazo nety aty taloha. Fa raha vao miakatra eo ambany lavarangana io ohatr'izany de mamonjy malemy de maty ohatr'izany. Fa zay zany taty aoriana vao nirodana le tamboho simba. De zao zay mipy alika ohatr'izany miompy Kosoa tsy maninona. Zao aloha ohatrany hoe tsy haiko na hoe zay fivoarana aloha fa le izy raha tsy niompiana alika taloha zany zareo mety tsy haiko le malagasy moa am'izao fa misy an'le hoe famato azonao. De nasiany famato zany ny tanàna de na tsy misy alika ary izy tsy tiany le alika tsy miompy alika zany. Fa de alony maninona izy. Tonga de le famato fotsiny miambina tanàna zany. Iny matoa nasiany an'ireny zavatra ireny zao ohatrany tsy hazo be zao de tsy azona ivonona. De ny anarany hoe fatora. De ohatrany hoe teniteny zany mety nasisiany zavatra ka le zavatra nataony tsy hitanay tsy fantatra intsony. Raha ny tena fomba anina aloha raha hoe nanomboka mipetraka teto zany za. Atao hoe mivadiko nefa teto moa zany. De efa nananina le fomba taloha zany tena niatra tena nisy. De tena marina satria ondry no ompiana tamin'io trano lakozia ity zany. Ondry de gisa. De raha vao misy maka le gisa zany na ohatr'izany de tsy tafavoaka. Zay zany ohatrany hoe fiain'le famato. Tahaka ny tanàna hafa eny amin'ny manodidina, ny fambolena vary sy mangahazo, legioma sy fiompiana no fotom-pivelomany ireto fianakaviana mipetraka amin'ny tanàna Andranovelona ireto. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena no andeha hanakatonantsika ny fahampalalam-baovao nataon'ny polisy fisavana ny trano lehibe ny Sampandrara misahana ny fifidianana ONPE teo aloha tao Peroa. Izy izay natao fanadihadiana momba ny kolokolo sy ny ayaina ho nanao fifanarana miafina mifandraika amin'ny fifidianana filoham-pirenena tany Peroa tamin'ny taona 2024 noho ny resaka fanodikodinana vato sy ny tsy fahatomombanana tamin'ny fanisana izany ka niteraka fifanonlanana
teo amin'ny voka-pifitianana. Dia iny ihany koa ary tompoko lasy tompoko vavy no etsika manakatona ny filazana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity isaorana sy ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum Marisa Karazan, Jumina, Mina Meterna. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.